Ny fokontany soanerana hatroa izay ilay kosa isika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity nanomboka teny androany tokoa ny hetsika asa tanamaro na ny IMO izany izay nitanterahany ekipan'ny ramatoa rajonarymampianina Voangy izany nosatarana androany izany ity asa tanamaro ity ka dia olona mandrina ny ezato eo no azo tombontsoa amin'izay fanaovana ny asa tanamaro izay. Olona manodidina ny zato eo no nietsika nanantanteraka ny asa tanamaro na IMO izay niarahana tamin'ny stafin-dramatoa rajonarymampianina Voangy tetsy amin'ny fokontany soanerana 3L. Nosatarina androany tokoa ity asa tanamaro ity izay entina indrindra nampiana arabola ireo mponina sahirana sy hanadovana ireo fokontany izay nangataka fanampiana tamin'ny vadin'Andriamatoa filoham-pirenena rajonarymampianina Hery. Tokony hotohizana tokoa ny asa fanadiovana fa efa maloto ary tena maloto ny fokontany sasany eto an-drenivohitra. Nanomboka androany izany aty amin'ny tanàna ambany aty aminay aty amin'ny tanàna izany betsaka mihitsy izany lesaka amin'ny lalana rehetrarehetra fa voatanisa teo daholo izany dia fisaorana betsaka izany amin'ny première dame izay tsy nanao zanak'alafanay tsy hoe natao hoe hoditsita izany fa manao zavatra koa aloha tsy mena itsiny izy manao zavatra tsy mora fa dia tsy maintsy mino izay fa tsy anary anay intsony izy ety amin'ny tanàna aty fa itoy foana ireny fiarana mba hampandrosaingana aty Madagasikara tsika ity. Lela vola mitetina 3,000 ariary isan'andro no omenareo mpandray anjara amin'ny asa tanamaro na IMO. Fokontany misa 4 hafa dia maro Tsimbazaza, Ambodirano, Andranomanalina sy Anosibe no mbola azo tombontsoa amin'ity resaka IMO ity. Hototsaina isaky ny 2 andro dia asa tanamaro iarahana amin'ny ekipan-dramatoa rajonarymampianina Voangy ity.